Mbola ao anatin'izay raharaham-pirenena izay hatrany namorom-pano gazety androany tolakandro ny mpikambana ao anatin'ny ASC na ny Amicale des Anciens CST sénateur teny amin'ny foiben'ny PNJ Andrefanambojanahary moa no nanatanteraka izay izy ireo fotoana nitondrany fomba fijeriny mahakasika ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny. Ny fametrahana fitondram-pahatsangana mavitrika sy aingam-piasa amin'ny takian'ny firenena hoy ny mpikambana ao amin'ny Amicale des Anciens CST sénateur na ny ACS. Raha namorom-panao gazety izy ireo androany teny amin'ny foiben'ny PNJ Andrefanambojanahary. Noho izany dia tokony horavana ny gouvernemanta hoy izy ireo ary ravana ihany koa ny antenimieram-pirenena raha ilaina izany. Eo anatrehany le zavatra tsy mandeha eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao nefa ny vahoaka malagasy efa sahirana dia manome vahaolana ny ACS ary amin'izany vahaolana zany zay dia mihevitra fa tsy gouvernemanta mitavozavoza salamy misy amin'izao fotoana izao no afaka anatanteraka izany fanamby fanarenana farany aingana ny firenena izany. Izahay dia mitaky ny fandravana ny gouvernemanta misy amin'izao fotoana izao ary manao antsoavo zahay amin'ireo solombavambahoaka mba anatanteraka zay motion de censure zay. Raha ohatra sanatria izany ka tsy manao an'izay ny solombavambahoaka dia hoy izay hoe manana andraikitra ihany koa ny filoham-pirenena afaka mandrava ny antenimieram-pirenena satria everina fa raitsy kombakomba amin'ny gouvernemanta tsy mahavita azy ny solombavambahoaka raha ohatra ka mbola mitazona an'io gouvernemanta io. Raha eo amin'ny resaka fampihavana-pirenena kosa dia niantso amin'ny fahatsapatena ny tsirairay izy ireo ary nanamafy fa tsy tokony hisy fitsapahan'ny firenena vahiny izany fampihavana an'izany. Tsisy tapidirany vahiny amin'io. Vahiny ve mahalala an'izany resaka hoe fihavanana an'izany eto. Vahiny ve mahalala ny fomba amam-panao malagasy. Dia olana koa ireo vahiny ireo any amin'ny any. Fa ny asa moa zany dia hikarakara an'izay dia tsy maintsy miditsitra amin'ny resaka izy. Afanao malagasy mifanaraka. Tsy hitako hoe olona iombona ve dia ilana vola. Mila financement ve zany hoe andala fihavanana dia vola malagasy dia mila vola ve ny malagasy amin'izany zavatra zany. Satria mantsy midirandreo zany izy mikarakara le izy amin'ny vola izy mikarakara le fa raha malagasy endry ka mandala fihavanana ka mitady hoe fanaraka daholo malagasy famela heloka tsy dia misy vola be ilaina an'izany zareo marina. Nanao ny taritra momba ireo fanadihadiana nataon'ireo mpikambana avy amin'ny Vaomera teo anivon'ny CST nandritra ny tetezamity izy ireo ary nampahalala ihany koa fa misy ny tambazotrana vahiny izay migoka ny harem-pirenena malagasy.